ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamaraba antsika ny afaka ny alakamisy fahatelo ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Daniela. Daniela toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrin-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary hisy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay. Ray Masina, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Daniela moa dia ambaran'ny mpivaofy ny testamenta taloha hoe ilay apokalipsy ny testamenta taloha. Marina loatra fa boky faminaniana ny bokin'ny Daniela, boky miresaka fahitana. Nefa indrindra koa dia boky izay mampitodika ny olona amin'ny ho avy, boky izay maneho ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra koa aza. Maneho ny zavatra tsy hoe ho avy hitranga ihany fa maneho koa ny zava-miafy n'ilay zavatra hitranga. Amin'ny teny beatana antsika ity dia mamarana ny bokin'ny Daniela, ny toko 12. Ary dia andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia toy ny mampitodika ny olona na maminany na fampahafantarana ny olona ny fiafarany izao tontolo izao. Amin'ny testamenta taloha moa tsika izao. Tsy any amin'ny testamenta, saingy amin'ny testamenta raha maka ny testamenta avao tsika dia efa zatra maheno teny tahaka izany. Fa ho an'ny olona tany amin'ny testamenta taloha tamin'ny andron'ny Daniela dia zava-baovao aminy mihitsy izany hoe misy boky dia ao ny izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no hifoha maro dia hisy ny andovo fiainana mandrakizay, hisy ny andovo henatra sy ny latsa mandrakizay. Vaovao be izany ohatra ka jerena amin'ny testamenta taloha na somary hita manarangarana ihany fa tsy tena mazava tsara. Fa aty amin'ny testamenta avao moa dia ny fahatanterahany izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny Jesosy. Eto ilay hoe ary hitsangana Mikaela na arkanjely Mikaela moa io na arkanjely Michel izay andrin-dehibe izay tsy inona akory fa tandindon'i Jesosy Kristy. Ka atoka mamaky ity andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ity isika dia ny entiny mampahery anao dia ny andininy fahatelo. Izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Boky Daniela hotsika zao dia boky izay mitaona ny olona hibanjina ny ho avy, mitaona ny olona hijery ny fiainana amin'ny solomason'ny finoana sy ny fanantenana fa ny ampitso dia tsara. Tamin'ny andron'ny Daniela tamin'ny andron'ny Daniela moa dia mbola tany amin'ny fahababoana ny zanak'Israely. Ary dia eto dia Daniela mpaminany dia atao hoe mpaminany moa Daniela, mety ho mpaminany izy mpahita arakarak'izay aby mety ilazana azy. Dia hoy Daniela manao hoe ny endry dia mamiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Zava-dehibe ny antsoina hoe fahendrena. Hitantsika ny fahendren'i Daniela ao amin'ny tantaran'ny bokin'i Daniela. Ny fijoroan'i Daniela tamin'ny fahamarinana, fijoroan'i Daniela tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, ny tsy fivadian'i Daniela. Hitantsika ao amin'ny bokin'i Daniela moa izany rehetra izany. Zava-dehibe ny fijoroana sy ny fifikirana amin'Andriamanitra na eo aza ny fahasarotana izany, fijoroana izany. Ary dia aseho Daniela fa ny fahendrena dia mampamiratra ny olona. Ary ny olon-kendra dia mamiratra
na aiza toerana misy azy. Izy manao hoe tahaka ny fa mirapiratry ny lanitra. Zany hoe io lanitra io araky ny tamin'ny andron'ny Daniela de tsy hoe tahako ny rahona na fa fotsiny manao hoe mamiratra tahaka an'io lanitra io mandrakariva ny endry. Zany hoe tsy mety tsy takona izy tsy takona tsisy olona mahatakona ny endry. Tsisy zavaboary mahatakona ny endry. Tsy misy ataontsika hoe aloka mety manakona ny endry. Dia zay ho Daniela ny endry. Ny endry de zao tahaka ny fa mirapiratry ny lanitra. Re afako zava-dehibe ara ny afatry Daniela amitsika pino ny hoe ataovy ho zava-dehibe ny fahendrena. Ary io fahendrena io raha jerena amin'ny bokin'ny Daniela dia ilay fahatahorana an'Andriamanitra, ilay fifikirana amin'Andriamanitra, ilay tsy fivadiana amin'Andriamanitra. Ary dia am'izao andro antsika zao moa amin'ny toe-javatra iaintsika ankehitriny de toe-zavatra farany tadiavin'ny olona zany fahendrena zany. Fantadiavin'ny olona zao dia zay mahasambatra azy amin'ny lafiny materiel, zay fikojakojana ny vatana, fikojakojana ny saina aza mbola any aorianan'ny fatana am'izao andro antsika zao. Raha ohatra ka raisitsika hoe ny olombelona de vatana saina fanahy dia ny andanin'ny olona ny fotoana am'izao ankehitriny zao de ny vatana. Vitan'ny olona ny mifady anina mba hampetipety ny vatany, fa tsy vitan'ny olona ny mifady anina noho ny amin'ny hoe vavaka na fanoloran-tena. Vitan'ny olona ny mikojakoja ny vatany, mahavita mandeha tongotra, mahavita manao sport isan-karazany ho amin'ny fikojana ny vatana, fa tsy vitan'ny olona mandeha tongotra, mandeha miangona, na ny mandeha tongotra na mikarakara ny ara-panahy. Zany hoe raha alahatra de ny zava-dehibe amin'ny olona de zao ny vatana aloha, vao ny saina, ary ny fanahy. Ndraindray raha eritreritreretin'ny olona hoe misy zany fanahy zany. Dia any ka manjary lasa matetika toy ny mahalana ny ahitana zany hoe olon-kendry zany. Toy ny mahalana ny ahitana olona manam-pahendrena. Miha-mahalana zany. Ary tsy vitany hoe miha-mahalana fa izao mihebetsaka mihitsy aza ny adala. Ary dia tsy hoe mihevitsy fotsiny endry fa bebetsaka ny adala. Hitantsika eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny, hitantsika amin'ny andavanandro eny ary eto io Daniela mampahery ny mpino manao hoe ny endry any de izao mamiratra izy. Mamiratra tahaka an'io lanitra io izy, tsy takona mihitsy. Hitana de vao avy lavitra ary. Zava-dehibe raha afaka malala ny fahendrena. Ary io fahendrena io de ateraky ny fiainam-bavaka. Daniela de manondro antsika ny lalan'ny fahendrena. De ny fiainam-bavaka, ny fanetretena. Zany no lalan'ny fahendrena, ny fanetretena, ny fiainam-bavaka, ny fieritreretana fa mbola hisy farany ny zavatra rehetra. Ary zay no asehony andinina io any am-parany any de zao hisy ireo zay ho amin'ny latsa mandrakizay, ary misy kosa no amin'ny fiainana mandrakizay. Zany hoe mitondra fahendrena manao ny fahatsapahanao, ny fieritreretanao fa misy farany ny zavatra rehetra. Ity tany fandalovany ity misy farany. Ny zavatra rehetra de misy farany. Ary misy ny fitsaran'Andriamanitra, misy ny mandrakizay. Fa ny andaninana le mandrakizay fotsiny hoe aiza. Dia io zany Daniela de manafara antsika manao hoe endre tsara, manana fahendrena. Fa ny endry zany hoe ny olona matahotra an'Andriamanitra, ny olona miankina amin'Andriamanitra, ny olona mahatoky ny fitondran'Andriamanitra de zao hamiratra foana izy. Fa ny faharoa io Daniela manao hoe ny endry de hamirapiratra tahaka ny lanitra, fa izao koa misy ireo zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana de tahaka ny kintana mandrakizay tory. Ny Daniela moa tany amin'ny faritra nababo azy ny zanak'Israely dia mpandinika ny kintana na ny Babiloniana na ny Persiana, indrindrindrindra ny Persiana de tena mpandinika ny kintana, ny magy, ireo tsotsotra hoe magy de mpandinika ny kintana, ny Persiana reo olon-kendry reny, zay hoe magy na olon-kendry reny dia mpandinika ny kintana. De hoy zany ny bokin'ny Daniela eto manao hoe ianao koa nge raha ohatra ka mamerina ny maro amin'ny fahamarinana de zao tahaka ny kintana iny. Tsy hoe mamiratra tahaka ny lanitra ihany fa zao mandrakizay dory mihitsy tahaka ny kintana iny. Mampaketaheta ny magy zany toe-javatra zany satria ny magy dia mpandinika ny kintana ary mahafantatra tsara ny atao hoe kintana.
De izy manao hoe izay rehetra mamerina ny maro, zany mitona ny olona iverina amin'Andriamanitra, mitona ny olona iverina amin'ny fahamarinana de zao, mitona ny olona ho ao amin'ny fahamarinana de zao, tahaka ny kintana mandrakizay doria, mamiratra, tsara, mitondra fahazavana ho an'ny hafa, mitondra fahazavana ao anatin'ny aizina, mitondra fahazavana ao anatin'ny fangatsiahana sy ny aizi-kitroky ny fahotana. Ny olona zay mamerina ny maro de tahaka ny kintana izy. Ina no hevim-panahy zany heviteny tsotsotra zany afaka malala zavatra anankiroa. Voalohany de izao, misy ny antsoina hoe safidy. Misy ny antsoina hoe safidy. Io le tenenin'ny Martin Luther hoe libre arbitre. Hoe rehefa manana an'Andriamanitra isika no azavain'Andriamanitra isika de zao, misy ny atao hoe safidy. Lasa manana safidy isika noho ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy de afaka manana safidy mazava isika. Ary io safidy io de zao, ny hanao ny tsara sy ny hanao ny marina. Noho zany dia eto Daniel de mitona anao hisafidy ny hoendry, mitona anao ny hisafidy ny hamiratra no amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Eto Daniel de mitona anao hisafidy, ny bokin'ny Daniel zany, mitona anao hisafidy hamerina ny olona ao amin'ny fahamarinana, hamerina ny hafa ao amin'ny fahamarinana. Safidy zany io, ary safidy hanananao herim-panahy azo atao, fa tsy hoe safidy tsy hananana herim-panahy azo atao akory, satria misy fotoana mety hoe tsy vitako nge manao an'le izy, miezaka be afa tsy mahavita an'izany. Fa ny bokin'ny Daniel misoratra masina de zao hoe efa nomeny Jesoa anao ny fanahy mahery, noho zany dia manana safidy mihitsy ianao hamiratra. Safidy zany na ny hamiratra, safidy zany no hoe na ho very, safidy zany no hoe hitona ny hafa ao amin'ny fahamarinana, de mifidiana ny fiainana. Araka ny tenin'ny mpaminany manao hoe ry olombelona efa naseho anao zay tsara de zao, ny ilainy Jehova aminao de zao, manao ny marina ny tia famindrampo, alina araka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Mifidiana aza ny tsara, mifidiana ny hoendry, mifidiana ny hamerina ny maro, mipiarabelona aminao ho amin'ny fahamarinana ho ao amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay hevim-panahy asehony ty andininy ty tsy ny hoe lanja ny safidy ihany fa izao zava-dehibe koa ny vokatry ny safidy. Misafidy isika fa izao misy ny vokatry ny safidy. Io vokatry ny safidy io lay ambaran'i Jesoa hoe fiainana. Io lay rehefa mivokatra, rehefa misafidy ny hoendry isika de manana fiainana. Ndraindray ny olona miezakazaka ho anenjika lay vokatry lay safidy fa tsy misafidy. Zany hoe ndraindray enjehin'ny olona mafy lay hoe teo lay famonjena fa tsy misafidy ny voavonjy satria mieritreritry hoe ny famonjena nge io azo foana io. Tsia, misafidy ny zava-dehibe ary rehefa misafidy isika de mahazo ny vokatry ny safiditsika. Ny toe-tsaina ataotsika hoe post-modernisme mantsy de zao manao ataotsika hoe dingan-dava, manao dingan-dava ka tsy te handeha amin'ny entana tohatra fa maika ho tonga. Ary satria maika ho tonga de malaina dia avy hatrany de maika hahazo vokatra. Ohatra hoe atao zava-dehibe ny manan-karena dia tsy mampaninona le manan-karena fa atao amin'ny fomba rehetra le manan-karena na dia tsy mifanaraka amin'ny fahamarinana na ny lalàna diavina. De be dehibe ny zavatra ataon'ny olona tahak'izany am'izao andron'ny post-modernisme zao hoe tian'ny olona ny hahazo lay fiainana mandrakizay fa tsy tian'ny olona le lalana tongavanao satria mila fiafiana. Makao amin'ny fiainana mandrakizay mila fiafiana, mila fikirizana, mila fahendrena, mila faharetana. Tian'ny olona no am'le fiainana mandrakizay fa tsy vitan'ny olona le safidy an'lay lalana. Hany ka manjary manao tahaka ny tamin'ny andron'ny 750 fa 900 mividy ny antsoina hoe indulgence, hoe andeha hividy famonjena, andeha hanao an'zao ndraindray adin'ny olona fa io famonjena io de zao safidy. Fa ny famonjena de ny fiainana mandrakizay de vokatry lay safidy, ny fandraisana azy moa zany, ny fahazavona azy moa zany. Afaka malala eto ny bokin'ny Daniel de boky manome antsika herim-panahy hiaritra amin'ny finoana.
manome antsika herim-panahy hifikitra amin'ny finoana. Am'izao tena ny herinandro zao raha indrindra na masina hoentina mampahirenao amin'ity tontolo andro ity amin'ny fiainanao de zao hoe zay endry dia mirapiratra. Rehefa endry ianao mamiratra. Ary rehefa mamerina ny maro amin'ny fahamarinanao de tahaka ny kintana mandrakizay tory, manana fiadanana, manana fiainana, manana fifaliana. Ivavakisika. Tompo ao misaotra anao zahay fa rakofanao ny ranao de ataonao endry, ataonao mamiratra, ataonao tahaka ny kintana mandrakizay tory. Ny fahasoavanao no mahatoy zao anay, ary io fahasoavanao io no mahatonga ny manana safidy mafy hanao ny tsara, manana safidy mafy hoendry, manana safidy mafy hamerina ny namanay sy mipiarabelona aminay amin'ny fahamarinana. De mivavaka ary zay Jesosy tahito tontolo andronay ity, tontolo andro andehananay amin'ny fahendrena, tontolo andro andehananay amin'ny fahatahorana sy ny fitiavana anao. De ataovy mahavokatra ny asanay Tompo. Ataovy fiasan'ny fahamarinan'ny teninao zay mba hitaona mipiarabelona aminay. Iverinao aminao Andriamanitra, ho mpanompo ny fahamarinana. Omeo anay ny fahasalamana, ny hery, tanjaka. Jereo ireo marary Jesosy, jereo ireo manana ady am-panahy, jereo ireo zay rehetra manana olana ataovy mihaona aminao, ary ampahery zay mba ho fiasana araky ny teninao mba ho endry, mba ho mahatoky. De hamarino mandrakariva ny teninao fa momba anay ianao. De taio ny fiainanay Jesosy eo ambany fahasoavanao, ary ataovy tsapany zay rehetra mifanerasera aminay fa manana anao zahay. Amen.